PNG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambao. Tsy mbola atoato ny amoahana amin'ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana hoy ny avy eo anivon'ny gouvernemanta raha naneho ny heviny mikasika izany androany. Nandritra ny dinika fifanankalozan-kevitra manodidina ny zotra-pifidianana no karakarain'ny CENI. Ny CENI izay nanamafy ihany koa fa fanakianana misy porofo azo tsapaitanana no tokony hoentina raha miresaka ireo olana misy amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Samy naneho ny heviny ahafahana manatsara ny fanomanana sy ny fiatriana ny fifidianana amin'ity taona ity avokoa ireo filohana tokony amaly ny antony CENI androany. Ny tambarina dia ny hoe tokony ho raisin'ny CENI ireo soso-kevitra sy fanatsarana naroson'izy ireo ahafahana mametraka fifidianana madio, tsy mitanila, mangarahatra ary ekeny rehetra hialana amin'ny krizy mety hateraka izany. Nametra-pialana ireo firaisamonim-pirenena ny sahana ny suivi évaluation eo anivon'ny pôle anti-corruption araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Isan'ny anton'izany ny fanitsakitsahana ny sotoavin'ny fitsarana sy ny fitsabahan'ny fahefana mpanantanteraka amin'ny asan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Ny tsy fahatanterahany fampanantenana maro natao tamin'ny vahoaka no isan'ny antony mampitroatra azy ireo ka antony fitakiana amin'ny sehatra samihafa hoy ny fanehoan-kevitry ny mpampianatra mpiarika iray androany. Mila fanovan-drafitra goavana ny firenena araka izany ary mila mahasamanova ny malagasy amin'ny fisafidianana ny mpitarika azy ireo indrindra anatin'izao taom-pifidianana izao. Any ivelany nanatanteraka fihetsiketsehana ireo mponina ny Israely ho fanoherana ny fikasan'ny fitondrana any an-toerana anova ny lalàna izay mamaritra ireo mpanantanteraka ho ambony noho ny mpitsara. Ary ho avy hatrany ary ny antsipirindreo. Kafaliny indray tompoko lasy tompoko vavy ny tsidihana ny tokantrano amin'ity alina ity aterina ny araba ary manasanao ampananjanana araka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao nisongadina avy hatrano anomboantsika ny fotoana amin'ity alina ity dia tsy mbola atoato ny amoahana amin'ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana hoy ny avy eo anivon'ny gouvernemanta raha naneho ny heviny mikasika izany androany nandritra ny dinika fifanankalozan-kevitra manodidina ny zotra-pifidianana no karakarain'ny CENI. Ny CENI izay nanamafy ihany koa fa fanakianana misy porofo azo tsapaitanana no tokony hoentina raha miresaka ireo olana misy amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Gaëtan Andriatsilavo. Ampitoviana ny fomba fijery amin'ny zotra-pifidianana sy ahafahana mikarakara fifidianana mangarahara ekeny rehetra ary tsy misy korontana no tanjona hoy ny CENI raha niroso tamin'ny dinika fifanankalozan-kevitra manodidina ny zotra-pifidianana androany. Nanaitra ny maro tamin'izany ny fanehoan-kevitra nataon'ny soliteran'ny gouvernemanta mikasika ny datim-pifidianana izay efa natolotry ny CENI ary efa nankatoavy ny ACC. Dia mahazo matoky fa ny gouvernemanta dia tsy afaka heritreritra ka tsy ho atao amin'ity taona ity ny fifidianana filohan'ny repoblika. Tsy maintsy ho atao amin'ity taona ity ny fifidianana filohan'ny repoblika. Ary ny daty dia tsy maintsy ho anajana tanteraka ny voalazany andiny ny faraika amin'ny dimampolo ao amin'ny lalàm-panorenana hoe farafatarany ilazana izany dia tsy maintsy any amin'ny sivifolo andro mialohan'ny fifidianana. Dikan'izany tsy maintsy mialohan'izay ny gouvernemanta no hanapa-kevitra mikasika ny datin'ny fifidianana sy ireo antso fiantsoana rehetrarehetra anatokisana izany fifidianana izany. Nanamafy araka izany ny ao anivon'ny gouvernemanta fa tsy mbola atoato no amoahana izy ireo amin'ny fomba ofisialy ny datim-pifidianana. Na eo aza ny filazana fa tsy maintsy irosona amin'ity taona ity ny fifidianana. Ankilan'izay, antso nataon'ny filohan'ny CENI tamin'izany ho an'ireo hainy vakijery isan-karazany ny ilazana vaovao marina. Ny antso ireo mpanao politika ihany koa ity farany ka hitondra fanakianana miaraka amin'ny porofo azo tsapaitanana. Aoka mba ho voafehy ny vaovao
hoantsika reny ainy vaksy reny. Ka sanatiavina tsy ho fitaovana isinia fifankalahana indrindra amin'ny samy malagasy zany zavatra zany. Apa ihany koa mba tsy ny konokono na ny aiay foana no voizina manodidina ny zotam-pifidianana. Apa mba amin'ny alalan'ny pofo azo sapaitanana no itondrantsika ny fanakianana. Isan'ny namaly ny antso nataon'ny Seny androany ny solotenan'ny Eropikambana eo anivon'ny governemanta, ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, filohan'ny anteny Mera Roatonta, ireo filoha-pirenena teo aloha, ny mpitarika ny FFKM ary ireo mpitarika ny toko politika maro. Teo ihany koa ireo firaisamon'ny-pirenena sy ireo maso ivoho miasa sy monina eto Madagasikara. Fahasaminana eo ny heviny ahafahana manatsara ny fanomanana sy ny fiatriana ny fifidianana amin'ity taona ity avokoa ireo filohana ny tokony namaly ny antso nataon'ny Seny androany. Ny tambarana dia ny hoe tokony ho raisin'ny Seny ireo sosikevitra sy fanatsarana rosin'izy ireo ahafahana mametraka fifidianana madio tsy mitanila mangarahara areken'ny rehetra ialana amin'ny krizy mety ateraka izany. Ankoatry ny fanatsarana sy ny fanarenana tokony atao amin'ny fanavoazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy, tsy azo ekena ny sakatsakana etsero ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana, hoy ny eo anivon'ny Antoky Tim. Tiana misy inona azy hoe izay mandamina sy mandinina ity famanana ny fifidianana ity ary manana ny indépendance-ny izay amin'ny fotoana ilana azy. Mananteny izy ray iseny fa hoaina koa ny teny amin'izao tokony andraiky tambony. Tofilotolo zany eto maroa. Reto zao mijery ako izy io. Mba milaza eo mba hoe lalàna dia ajanony reny olona somary miobe firena maro fahasamana fosa ny javatra didavanay. Didavana mpanao politika dia iverina any amin'ny kazerina ny zaziavy tsy mbola nahita ato amin'ny firenena rehetra indrindra ty Afrika. Ka hoe mandray andraikitra sy nitsambaka lanina ao anatin'ny adala politika ny mpitandro filaminana. Matetika izy eo dia miverina any amin'ny kazerina ny zaziavy samy mahay an'ity isika. Ka rehefa miverina any izy ireo dia hoe lasa izy mamonjy an'izay olona miopefy, izay olona miantsy, indrindrindrindra zavatra mandatra, miaro ny vahoaka sy fanana amin'ny tena ndraiky. Fa tsy tokony hibanana vavadin'olona rehetra mifefy ilay vadikely ireo. Mba atao any zany tena tany izy. Nanamafy io tsy tokony isian'ny sakatsakany io ihany koa ny eo anivon'ny Antoky MTS. Raha miresaka demokrasia sy repoblika isika, tokony ho hajaina izany hisorohana ny krizy. Mba tsy hisy ny krizy amin'ny taona ho avy. Azafady amin'ny 2023 tsy hisy krizy amin'ny fifidianana. Monsieur le ministre, ianao ministre ny akany taloha avelao ny olona mamory vahoaka. Avelao io ihany tsy kerana fitondrana taloha izay nenjera dia mbola ataonareo ihany indray izy ankehitriny. Non. Maintenant, ma pourquoi? Et moi, on leur dit 25 ans de vie politique, j'ai pas le droit de réunir qui que ce soit? Non. Non. Comme on dit, non, tu as mon fils de l'autre, tu as dit que tu as jamais. Comme on dit, non, c'est ce âge. Ça fait qu'ils années, il n'y a qui. Bon. Donc, déjà, on réclame qu'on puisse réunir nos militants, qu'on puisse s'adresser à la population malgache et non pas seulement le pouvoir en exercice. Parce que c'est à cause de ça l'origine des différentes crises politiques qu'il y a eu à Madagascar. Toujours coincé, bloqué et avoir le pouvoir pour soi-même et penser que ce pouvoir va être éternel. Non. Nanamafy ankilan'izay ny filoha teo aloha Hery Rajaonaramampianina fa raha tiana ny isian'ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena, tokony hanaja ny lalàna sy ny lalam-panorenana ny rehetra miainga avy any amin'ny mpitondra. Tamin'ny araikitra izay efa noraisy na tamin'ny izay efa niainana teto amin'ny firenena dia mazava ho azy ary ao anatin'ny constitution-ntsika dia mipetraka mazava tsara mihitsy hoe tandremo ankeny fa ny fifidianana ny fametrahana azafady ho laharam-pahamera ao anatin'ny fomba fijery ny lalàna sy ny lalam-panorenana no antoky ny fitonena. Lalam-panorenana dia mametraka izany mihitsy hoe ireo krizy miverimberindreo ange dia noho ny tsy fanajana ny lalàna sy ny lalam-panorenana e.
ary eo indrindra no isorako ny président Angélique amindreo zay manasokoavana engane mba tsy hotenentsika rehetra fotsiny le hoe fahaleovatena an'izany fanajana lalàna sy lara-panorenana fa tena iainana sy ampiarana. hatramin'ny taona 724 nandray anjara hatrany tamin'ny fikaonandoha sy ny fandinihana ny lalam-pifidianana ny antoko malagasy miaramiaingy hoy kosa ny filoha nasionaly raha nandray fitenenana. Maro ireo antota-kevitra nivoaka nandritra ireo fotoana ireo saingy tsy hita mazava ny fanapahan-kevitra noraisiny sy ny fanitsinana atao tamin'izany raha ny fanazavana. Ary izay no antony anaovana iantsoavo eto a vokaria le fivoriana tsy ho atao fivoriana fotsiny fa mba enona ary antota-kevitra tokony mahatsara atsika sy ty firenentsika ity dia tokony ho raisina satria lasa fahazarantsika le mivory a dia mieno a dia rehefa aveo a dia samy misaraka dia zay tiana atao ihany no atao. Ny antony mahatonga anay miteny an'izany a dia tsotra. Tamin'ny voanombo ty refonty a ny liste électorale ty Andriamantovoloha dia fantaro tsara fa nanao taratasy taminao a izay antoko malagasy miaramiainga nangataka ny anemorana na dia ray volana fotsiny ary aloha anaovana an'ity refonty ny liste électorale ty mba hananatsika misy fifidianana mba toisy mangarahara satria tsampanay a hitanay a fa tsy vonony ianareo porofon'izany a dia tonga ny farany volana desambra dia nangataka fanitarana ray volana ianareo androany a mbola mita mbola mitoy ihany any fandraisana anarana zay tompoko ny tsara sy fampienona tsy sanatria akoriny a mieritreritra izay nanakorotana ny asanareo ary isoranay nareo mizay fisokavan'izay fa nitraikefa kely a mba nanananay sy ny zavatra hitanay a dia nafahanay miteny an'izany tsy tara akoriny androany fa mbola ao anatin'ny tsara tsika dia manateny zay a fa resosikevitra rehetrarehetra zay natombotsay a ny antoko politika na ny société civile dia moraisinareo. Nanamafy izany ihany koa ny eo anivon'ny antoko HVM ary nanontany ny tena fahaleovantenan'ny CENI manoloana ny fikarakarana ny fifidianana. Tsy hoe ianareo akoriny tsy tiana hitarika an'izy ity fa ozy zay hoe inefatra miataonandroany zay namaly anareo a nyraisinareo fa tsy mahita mihitsy zay hoe miroso aterina eo amin'ilao olona afaka manapa-kevitra hitolana an'izany fanovany zany eto amin'ny firenena. Iza tompoko ny anasantsika rehefa iteniny vazaha mialatsiny a zay fa andao zany tsika resaka fa aizy ireo recommandation miverina indray ankehitriny a ilay compromis kely samihafa mialatsiny tompoko mialatsiny fa fikorotanany eo amin'ny firenena tsy tonga ho azy akory ary tsisy kenery fa tazatazatsika eny amin'ny faritra iainantsika zany hoe Afrika fa lasa fikorotanana ny fifidianana rehefa tsy ao anatiny izay fiarahana mba mitadiny tsaratsara kokoa fa tsy tonga lafatra koa. Ankoatra izay, fanontaniana napetraka amin'ny CENI sy ny mpitondra fanjakana ihany koa ny fahafahan'ny CENI manatanteraka antsakany sy andavan'ny asany. Mety manana marina ve ianareo hiatrehana ty fifidianana ty satria raha mieno izay a dia minazy ianareo tamin'ny voalohany a no hoe manana mety manana eo nareo membre ny gouvernement taminaza fa vonona ny anome an'izany gaga nefa izay a tonga ny volana janoary a milaza indray nareo fa tsy ampy ny ompelan-tanana dia ataovy mangarahara izy atao masony reto mpiara-miobonantoka sy tsika rehetrarehetra misy ve sa tsy misy a mety manana ikarakarana nyty fifidianana ity fa ataoko amin'ny teny frantsay hoe tsika tsy afaka manao élection arabe fa mba nana fifidianana manaraka ny fenitra tokony arahantsika tsara ihany. Andrandrain'ny rehetra antoko politika fiarahamonim-pirenena olon-tsotra sy ireo mpanara-maso ny fifidianana araka izany ny handraisana ireo sosokevitra sy fanatsarana aroson'izy ireo ahafahana mametraka fifidianana madio tsy mitanila mangarahara ary eken'ny rehetra ialana amin'ny krizy mety ateraka izany. Fanandritra ny fandraisam-pitenenany ihany koa dia nitodika manokana tamin'ny OIF ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga ka nangataka azy ireo hanatanteraka antsakany sy andavan'ny iraka mpanaovina azy isiny ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fanampanazavana. Nous apprécions votre appui, Monsieur l'ambassadeur, et de l'Organisation internationale de la francophonie. Ankasitrahanay ny fanohananao monsieur l'ambassadeur sy ny organisation internationale de la francophonie araka nefa voalazako teo aloha efa nanatrika ireo fivoriana rehetra izahay ary isany nitarika ny fakan-kevitra hanomanana ny fifidianana tsy maintsy nivoaka ny efitrano zahay ny alatsinainy lasa teo satria io karazana fandraisana tanana io dia tsy mifanaraka amin'ny fitsotry ny fifidianana madio sy mangarahara araka nefa fantatrareo
ny taona 7 sy ny taona 8 rehefa nisy ny fitsiriana nataony OIF dia naloava ny fitsiriana ny lalàna ny fitsiriana teknika natao. Ahoana no andraisanareo sy anaovana fitsiriana teknika raha tsy mahalala ny tontolon'ny lalàna. Ny tontolon'ny lalàna amin'izao fotoana izay mifangaro na ny didim-pitondrana momba ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy sy ireo maro hafa. Araka izany, raha sitrakareo ka tsao ny fitoniana ny tsy fitany ilana amin'ny asa ataonareo satria mety antraika amin'ny filaminana ara-tsosialy eto Madagasikara zany. Dans vos démarches, parce que ça peut nuire à la paix sociale à Madagascar. Samy nilaza ho tsy manan-kambarana ny filohan'ny HCC na ny filohan'ny anteny miram-pirenena rehefa nanontaniany mpanao gazety ny heviny mikasika ny fanambarana nataon'ireo solombavambahoaka omaly. Ny filohan'ny HCC izay nilaza fa mety anatsara zavatra ny fanakianana ka atao Andriatsylava Atrany no mitatry ny antsiprin'izay. Hita taratra fa tsy mahaleo tena ny HCC ary misarisary politika ny fanampahana raisiny. Araka izany, manainy tsy hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekenindrehetra ireo solombavambahoaka. Mihoatra ny andraikitra izay sahan'ny araka ny lalam-panorenana ihany koa ny fisarana avy momba ny lalam-panorenana ary misalovana ny andraikitry ny fahefanampanao ny lalàna. Ireo raha fehezina ny fanambarana nataon'ireo solombavambahoaka omaly mikasika ilay didina voaka ny HCC ny 10 Martsa 2024 lasa teo. Teboka vitsivitsy ihany no amalina ireo fanehoan-kevitra ireo hoy ny filohan'ny HCC raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Ny fanakianana natao ny parapolitika teny amin'ny ambomanambola teny amin'ny tsy amaly reko reny rety ihany fa za tsy amaly andreny fa resaka teboka vitsivitsy ihany mety amariko azy amin'ny fomba miolaka fa tsy direkta satria maty tsara tsy dia mamaly apabe maso zany. Zay dia mahazaka fanakianana zay ary fanakianana koa mety mahatsara zavatra zay ny fasibeako hoe dia zavatra ratsy daholo izy fa ny hevitra no miantoka zay tsy miaraka. Voalaza nandritry ny fanambarana omaly ihany koa fa voahosihosy ny zo sy fahefana ahafahana solombavambahoaka mametraka tolo-kevitra fitsipahapitokisana araka izay voarafitra ao anatin'ny lalam-panorenana andininy 700. Tsy namaly ary tsy naneho ny heviny mahakasika izany ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Tsy manao commentaire Hatreto aloha, andrasan'ireo solombavambahoaka ny isian'ny fanovana sy ny fanatsarana ny fitantanana ny firenena ka ho eo ambanin'ny lalàna avokoa ny olona rehetra. Ny firenena manaja ny lalam-panorenana ao aminy no ho afaka mandroso am-pilaminana ary tokony hiainga avy any amin'ny mpitondra fanjakana ny ohatra tsara lainy tahaka amin'izany. Fanametra-pialana ireo firaisamonim-pirenena misahana ny suivi évaluation eo anivon'ny pôle anticorruption araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Isan'ny anton'izany ny fanitsakitsahana ny soatoavin'ny fitsarana sy ny fitsabahan'ny fahefana mpanatanteraka amin'ny asan'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly. Onona saina. Tsy te hiraitsy-kombakomba amin'ny tsy fitezan-draha raha-pitsarana eo anivon'ny pôle anticorruption, tsy manaiky ny fanalefana ny herin'ny PAC sy ny fanitsakitsahana ny soatoavina fa ihany koa ny fidirana an-tsehatra ny fahefana mpanatanteraka miaro ireo namany izay voatonontonona amin'ny raharaha kolikoly. Ireo firaisamonim-pirenena ny sahana ny suivi évaluation teo anivon'ny pôle anticorruption na ny CSE PAC ka nametra-pialana na androany. Ka ankehitriny matoa zay miala dia efa tsapanay fa efa tsy raha ao anatin'ny CSE PAC aloha zany dia efa tsy ampy tsony efa tsy hitanay tsony zany hoe inona moa zany no afaka tenenina. Dia raha ny fijerin'olona avy any ivelany dia hoe ny firaisamonim-pirenena ihany konkoa dia miraitsy kombakomba ao raha tsy miteny. Ka ankehitriny tsy maintsy atao zay hitenenana marina zay natao hoe sans démission éthique. Rehefa tonga ny farany dingana farany ny didim-pitsarana ny PAC dia cassé. Ny ankabeazany ny autorisation de poursuite tsy mivoaka raha-potoana. Ankehitriny dia nitanjona mba hadiky ny rehetrarehetra io dia ny ametrahana mpitsara izay manaiky ho baikony izay rehetrarehetra tiany atao zany. Misy antony ve raha ohatra hoe miditra ao anatiny zay zany amin'izao dia ohatra ny hoe ensemble vide ny fisinay atao foana zany zay ampasy décision anankiray zany hoe formana unilatéralisme hafa nanaovana amin'izay fa endrikendriky iverany fotsiny le hoe misy le CSE PAC raha zay. Nandeha tsara ny asa teo anivon'ny PAC ary nizotrana kany amin'ny fametrahana ny tany-tandalàna i Madagasikara hoy hatrany ireto firaisamonim-pirenena ireto teo aloha ny volana aogositra 2024 no lanina ary nampiarina ny lalàna 2024 tsipika 420 izay nantsoina hoe lalàna idéal 100 izay nampiandanja ny PAC sy nahavery ny ezaka rehetra hatr'izay raha ny fanazavana. Afanenina ireto firaisamonim-pirenena ireto tsy hisy arofanina intsony eo anivon'ny PAC manomboka izao. Aleo ngam mitodika amin'ny filoha-pirenena zay nametraka ny hoe ametraka ny ady amin'ny kolikoly
kolokolo no ataontsika fa tsy niady amin'ny kolokolo ary zay le orana ary zay zany tsy tia anome cachet amin'izay zavatra zay hoe zay le izy raha miditra ao anatiny zay dia lasa manome cachet satria zay ao anatin'ny comité de recrutement mahakasika le ben'ny tanàna tany Vavatenina nisy mandat de dépôt mahakasika anazy a dia nisy fangatahana avy amin'ny tsy teny ministera fa ny fahefana mpanantanteraka hoe avotsoro izy a dia ankehitriny a natao daholo rehetrarehetra dia tonga tany amin'ny cour d'appel moa le izy dia any mivotra le izy fa betsaka ny olona tsara miantso anay hoe misy tokoa ny pression mahazo an'ny zareo a mahakasika ny tena manokana mahakasika ny fiasany a avaizahoaiza zany le pression raha ny fijerinareo taminareo tao anatiny avy amin'ny fahefana mpanantanteraka tompoko raha toko mahitsy zany hoe ty fanambarany ity zany dia mametraka manao remise en question natao hoe principe de séparation des pouvoirs efa nisy ary ahazo vanany tsy maty manota vokatry ny zava-misy ankehitriny hoy izy ireo nametraka lavitra tsika momba ny resaka ady amin'ny kolokolo fotsiny resahantsika androanitsy iny dia hitantsika hoe araky ny andrasana ve ny zavatra ataon'ny lavitra miady amin'ny kolokolo ankehitriny tsika nefany efa betsaka ny ezaka natao mba mipaka zao ny resahantsika androany dia noho ilay lalàna izay miteraka atao hoe fanakorotanana ihany ngambany dia lasa tsy mipetraka intsony ny tantandalàny atao amin'ny fireneny Madagasikara satria azo lazaina hoe raha ity lalàny ity no narahana tsy nova hovaina betsaka ny ezaka efa natao dia nefa rehefa nandroso ilay ezaka dia toa mikorotanina indray ny ady amin'ny kolokolo sy ny firenena tsara tatana ihany no afaka hitondra antsika any amin'ny fandrosoana zany hitondra Madagasikara any amin'ny fandrosoana ka hatreto aloha matoantsika mbola tsy mety tonga ny fandrosoana dia mbola tsy mipetraka le tantandalàna araka izany miala tsikelikely amin'ireo rafim-panjakana ny ankamaroan'ny mpiara-mombonantoka noho ny tsy fetezana misy sy ny tsy fianoana ataon'ny mpitondra amin'izao malalaka amin'izay ty ny mpitondra fanjakana sy ireo manodidina azy ary tomponantoka amin'izay raha miseho raha ny faneho-kevitra tsy ivina ny firaisamonim-pirenena no mandrafitra ny komity mpanomba ny eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolokolo na ny CSE izy ireo no miantoka ny fampandehanan-draharaha teo anivon'ny PAK miaro ny fahaleovantena nyity fitsarana ity fa ihany koa mandray ireo mpitsara vaovao andrafitra ny PAK izay iarahana amin'ny CSM na ny Conseil supérieur de la magistrature ity fanambarana fa miatrapelan ny comité suivi évaluation ny PAK ity izay ahitana ny firaisamonim-pirenena Alliance Voargasy KMF Knoe CCOC M6 Tatao ONG Ivrary Transparency International Mouvement Roy sy ny firaisamonim-pirenena maro hafa fa manoloana ny zava-misy amin'ny tontolon'ny fitsarana amin'izao fotoana namoaka fanambarana mampatsany tompona andraikitra isa tokony amin'ny fanajana ny didim-pitsarana ny olavitry ny mpisolovava eto Madagasikara namafisiny tamin'izany ny tokony ampiarana araka ny tokony ho izy ny didim-pitsarana mivoaka tsy azo ekena ihany koa raha ny fanazavana ny fampitsarana ny didim-pitsarana avy amin'ny teny na baiko midina fa misy ny fepetraharahana ahafahana amin'ny roso amin'izay ireo rehetra ireo izay anamafiatrany ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fitsarana raha mitoy ka antony fampitsahivana lafomba hafa dia manaitra ny fitondram-panjakana izay tovariana manoloana ny fitakiana ataon'ireo mpianatra sy ny mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny CSS sampana Antananarivo olombitsy no mahazo ny tombontsoa ankehitriny raha nambaran'izy ireo androany fa ny sarambabem-bahoaka anatin'ny fahasahiranana lalina vokatry ny tsy fahaiza-mitantany fanjakana mitaky ny amalian'ny fanjakana anatin'ny fotoana fohy ireo fitakian'ny mpianatra eny amin'ny polyteknika Votovorona isoroana ny mety ho fitarany raharaha sy ahafahana manohy ny fianarana ny CSS sampana Antananarivo araky ny tapaka nandritra ny fivorimben'izy ireo androany eo ihany koa ny fandaovana ny tampi-karaman'ireo mpampianatra dia mitaky ny fandoavana farany izay haingana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra ireo ny fanomoahana ny dra fipanarenana ny toeram-ponenana eny Vontovorona sy ny ety amin'ny toeram-ponenan'ny mpianatra mandranto fianarana amin'ny université miankina amin'ny fanjakana eto Antananarivo dia ny 50 isanjato ny heure complémentaire ho an'ny mpampianatra raikitra no tsy voaloha deuxième tranche zany raha toka 570 isanjatony ho an'ny mpampianatra antselika na vacataire ny vacation tsy voaloha deuxième tranche ho an'ny taom-pianarana 8 sy 2 arivo 7 sy 2 arivo ho an'ny 7 sy
roapolo sy roa arivo ho an'ny taom-pianarana raika amin'ny roapolo sy roa arivo sy roa amin'ny roapolo sy roa arivo dia mbola samy tsisy nandraisana mandrakity ny androany. Ny mpikambana aza dia te hiteny hoe tohotry ny mbola vacation sy heure complémentaire tamin'ny fitondram-panjakana teo alohany no nyraisana hatramin'izay. Fa tao anatin'ny firy-taona ho tapitra ny mandany ty fitondrany tia toa mbola tsy nisy nandoavany na ny ariary aza. Ankoatra izay manameloka ny endrika herisetra mitranga mandritra ny fanaovan'ireo mpianatra fitakiana ny CSS sampana Antananarivo. Saika ny hery-velona rehetra amin'izao no manaitra ny mpitondra fanjakana momba ny toedra rahan-kapobeany misy eto amin'ny firenena. Ho an'ireto mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eto Antananarivo ireto manjaka ny gaboraraka sy ny tsy maty manota eto Madagasikara. Tsy atako na fenina intsony ny fahantrana lalina ny fahorim-bahoaka iaina ny malagasy maro anisa ankehitriny raha toka olombitsy sisa no mahatsiaro ho migoka an'izany fampandrosoana eto amin'ny nosy iombonana izany. Dia miantso orentany orendanitra ny CSS Sampanantananarivo fa mila mandiny tena lalina ny mpitondra fanjakana ankehitriny sy ireo mpano politika tsy misy ankanavaka manjaka ny gabraraka tsy takona fenina ihany koa ny fomba fanao izay everina fa mahazatra ny sasany dia efa mampisalasala ny be sy ny maro ihany fa misy olona ampiarana ny lalàna misy ny olona tsy ampiarana ny lalàna eny fa na ny androm-panjakana sasatsasany aza mampiteny ny mona ny ataony ary tsy hipetrahany zany hoe fitokisana eo amin'ny mpanara-baovao ankehitriny. Fiovam-penitra maro lafy ny tokony irosony Madagasikara ahafahana miala amin'izao toerana misy ny firenena izao sy izorana mankany amin'ny fampandrosoana ho iatrany ny CSS sampana Antananarivo. Dia ihany koa namandranantsika ny tapany voalohany fampalalam-baovao amin'ity alina ity aorian'ny doka foy isika miverina ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo ary. Ta télé fibrée. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Mba tantarao le biscuit Gouty. Nisy rivotra fofofo be no teny tsara feno varim-bazaha nanebina daholo voanina voaloboka sy voanjo ary mifangaro ka nanomeny biscuit complet Gouty mampahavitrika antsika isan'andro. Biscuit complet Gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina ho an'ireo te ho salama sy atanjaka be. Gouty mahameriny anio. Iso anatrany ianao tsy misaraka aminay mamerina ny araba tonga soa indray ary ato anatin'izao tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izao ifanome fotoana amin'ny ankolako fokery maro amin'ny hôtel de la Poste Antsiranana ny antoko MMM Rahampitso amin'ny efatrora fidinana ifotony fanaony ka ny filoha nasional ny antoko MMM Andriamatoa Ajo Andriananarivelo no hitarika izany efa vonona ny fikarakarana any an-toerany Lakila Oposainga Kolo Antsiranana. Fotoagna sisa no andrasana dia hitafa amin'ireo solon-tegna mpiantsehatra maro isantokony
ny antoko MMM na malagasy miaramiainga amy alalany famelabelarana arahiny ady hevitra ahafahana mametraka fanontaniana malalaka ao amin'ny hôtel de la Poste. Loahevitra ny hoe ny fitsindrapa-efana eo amin'ny tontolon'ny varotra sy ny toe-karena. Manazava ny mazava-dehibe ity fidirana ity ny mpikatroka MMM. Ny parti politika de indrindrindra toko malagasy miaramiainga zegny izy mamiombagna ny hitondra fanjakagna amin'ny andragna amezan-dragnahary izy ka ny zava-dehibe dia ny fagnazavagna alohan'ny saim-bahoaka satria hiatrika tantara goavagna antsika amin'ny raharam-pirenena amin'ny ty taogno ty indrindrindra amin'ny élection tonga de aleony vahoaka togny antoniagna ifotony satria ny décentralisation ny zavatra matamatesiny antoko malagasy miaramiainga zegny ny mahatsara ny aviagna ty de mikoragna amin'ny vahoaka amaray mo mikoragna tsy atao tamotamo tsy atao artisty tsy atao amonoagna agn'omby fa tonga de mikoragna amin'ny tragno ankala agnatin'ny ambanin'ny tafitragno de miara-midinika mifamagnotany de ataoko fa zegny ny zava-dehibe azo ny feon'ny vahoaka ny vahoaka koa mamagnotany ny tompony andraiky zegny ny zavatra tombotsoa be hitanay ary mendrika ny ataon'ny mpitondra magnoloagna ny vahoaka zay hoentigny. Manamafy Andriamatoa Sulemana Mamodo fa nandritra ny fidirana ifotony natao dia mampiteny ny mona ny lalam-pirenena fahenina mampitohy nantsiranana amin'ny Antananarivo. Izy izy koragniny zegny raha RN6 mamiagna teny alaiko sintaka zegny Ambondromamy Ambanja indrindrandrindra tegna olagna be ao aminay efa tsy lalagna fa fatiny lalagna zavatra hita ao satria lalagna natao ataontsika hoe 12 ora taloha atsika miteny zao de agny 30 ora zegny magnano izy ary ny fiara tsy afaka mandeha ohatra ny 10 km/h na 5 km/h raha koatra misy ny orana de tsy afaka mandeha de ohatra ny tany tsisy mpitondra zegny fahitanay izy magaga ihany le raha ny entretien tsisy ny fotodrafitrasa de ny fahitanay izy de iverigna ohatra tsy mitandrigny zay ny fitondram-panjakagna iverigna amin'ny situation teo aloha zay tsy nisy goudron teo amin'ny lalagna RN6 indrindrindra mampitohy ny Ambanja sy Ambondromamy. Ny tsy fahantanterahana ny fampanantenana maro natao tamin'ny vahoaka no isan'ny antony mampitroatra azy ireo ka antony fitakiana amin'ny sehatra samihafa hoy ny fanehoan-kevitry ny mpampianatra mpikaroka iray androany. Mila fanovana-drafitra goavana ny firenena araka izany ary mila mahasamanova ny malagasy amin'ny fisafidianana ny mpitarika azy ireo indrindra anatin'izao fotoam-pifidianana izao. Ivy Richard. Miamafy ny fitakiana ary saika amin'ny sehatra maro no isehoany raha ho an'ny 3 volana voalohany tona 2023 santionany ny fitakian'ny mpianatra manoloana ny vatsim-pianarana sy ny fitakian'ny mpandraharaha amin'ny sehatra ny lavanilina. Tebika izay manapirofo ny tsy fanatontosan'ny fitondram-panjakana ny fampanantenana maro hoy ny fanehoan-kevitra mpampianatra mpikaroka iray. Sesilany potratra seroa ny fitakiana samihafa na ny amin'ny andian'olona mitovy tombontsoa na ny amin'ny isambatan'olona misy dikany ireny eo amin'ny fiainam-piarahamonina. Matoa ny olona mitaky raha mahita aloha zany ilay amafisan'ny fiainana ankehitriny. Ny afijeriko manokana ny olona ny vahoaka rehefa be loatra amin'ny fampanantenana omena azy dia manjary mamatotra ireny. Nisy fahendrena malagasy hoe ny teny toy ny salaka ny tompony ihany no afatony. Karakaraka ny abetsaky ny fampanantenana iandrandrany olona vokatra ihany koa. Rehefa hitan'le vahoaka miandry amin'izay rehefa avy eo fa tsy tanteraka ny akamarony dia mitaky izy ary indrindraindrindra tena tsy afa-mikofoka le vahoaka malagasy dia rariny zany raha mitaky mipotra amin'ny fitakiana etseroa. Mila fanovana-drafitra goavana araka izany ny ahafahan'ny firenena mivoaka anaty-kizo ny fahantrana. Andraikitra hifampizarana eo amin'ny tompony andraiky mpanjakana sy ny vahoaka ihany koa io. Ary isany andrasana amin'ny rehetra ny fahaizana misafidy ny olona vonika hitondra ny tena fampandrosoana ho an'ny firenena. Dikan'izay ny isambatan'olona mahatsiaro fa manana andraikitra amin'ny fampandrosoana firenena. Dia mahatsiaro fa manana didy amin'ny fametrahana izay ho mpitondra dia mifidy tsara izy no mpitondra mendrika hampandroso antsika. Fa azo atao raha manome fitopolo taona ny banky iraisam-pirenena azontsika atao hoe andao anao fanampy fa ny atsasak'izay dia miazakazaka be mihoatra ny Rwanda Madagasikara. Fa tadiavintsika aloha iza ilay olona tena tia tanindrazana ka hijery ny tombotsoam-pirenena fa tsy ny tombontsoany tena na ny tombontsoana toko. Fa rehefa tsara ilay olombelona ka manana finiavana sy tena fitiavan-tanindrazana
na io lalam-panorenan'io ihany io rafitra isy fomba hitondrana fifidianan'io ihany dia mety mampandroso io fa na anjely aza no alefantsika eo ambonin'io rafitra io rehefa mbola tsy anjely tsy vonona dia tsy mahatonga ninnininy raha tsy mipetraka izay fanovan-drafitra goavan'izay mbola ho ambonin'ny fitopolo taona napetraka ny banky iraisam-pirenena hanatrarantsika ny varim-piainan'ny Polo Rwanda amin'izao fotoana no ivoahan'ny firenena anatin'ny fahantrano. Ankilan'izay, azo ataony mampandroso ny firenena alohan'izay fitopolo taona izay raha misy ny fahavononana ara-politika marina. Saingy azaho aiza izany amin'izao fotoana izao, ary ho taritina aiza ny firenena raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Isan'ny kampenalina tsy mbola notsodian'ny minisitry ny fitsarana sy tompon'andraiki-panjakana ambony teto amin'ny firenena hatr'izay ny kampenalina Andaloasy any amin'ny commune Antsalaka. 720 kilometatra miala ny tanàna Nantsiranana no misy azy, ary 130 ireo gadra miasa sy manajary ary manamboly amin'ny velaran-tany 7 hektara. Katsaka sy mangahazo amin'ny ankapobeny no volena ary manodidina ny 12 taona ny vokatra izay miantoka ny fanampitsakafon'ireo gadra. Antony nanomafisan'ny ministry ny fitsarana nandritra ny fitsidiana tany antoerana ny mahazava-dehibe ny kampenalina indrindra amin'ny famerenana ireo voafonja tsikelikely eny anivon'ny fiarahamonina. Faniverina amin'ny laony ny fanamboarana pasport eo anivon'ny polisy pirenena ankehitriny. Antota taratasy maro afa-tsy tahaka ny teo aloha no takina amin'ny fanaovana izany raha ny fanazavan'ny ministry ny filaminam-bahoaka. Voafetra ihany koa ankilany ny isan'ny pasport azo avoaka isanandro. Fanadiadiana. Niverina tamin'ny roan'ny nomaly ny fahafahana manamboatra na manavao ny pasport eny anivon'ny polisy pirenena Anosy raha tokony hitsahatra nandritra ny iray volana mahery teo izany. Isan'ny fanovana nentina tao anatin'izany ny fanovana ny pasport ho elektrônika. Takina ao anatin'ny antota taratasy rehefa hanao fangatahana pasport ankehitriny ny antondihiny ireo izay mangataka izany. Ny taratasy fahazon-dalana na ordre de mission raha toka mpiasam-panjakana. Antsika dia mandray ny amlony ny farafinjarana pasport ary zavatra tsara marihana voalohany dia izao ny pasport dia natao amfifezivezen'ny olona ivoaka any ivelany. Efa fantatsika fa misy ireo taratasy tsy maintsy foronina vaavoaka manao izany raha tsy teny fotsiny ohatra ny mpiasam-panjakana raha tsy mahazo alalana fa lehibeany izy tsy afaka mandeha na manana ordre de mission zava-tsara mihitsy zay. Eo koa ny fiarovatsika an'ireo zaza na vehivavy izay miondrana any ivelany reny ny mpiara-monina manatoka amintsika no mametra hoe mila anana an'ireto taratasy reto vao amena pasport ny olona satria ambana lehibe ho an'zareo zavatra mitranga ny ivelany any raha ohatra ka tsy fantatsika vao miangeto ny antota taratasy atao. Na izany aza, voafetra ny isan'ny pasport mivoaka isanandro araka ny fahafahan'ny machine manao izany raha ny fanazavana hatrany. Eto kosa dia misarika ny saina malagasy rehetra fa tsy misokatra ny pasport dia izay tonga eo dia mahazo daholo satria manana machine hitanareo tsara io satria efa données biométriques anao mila alaina sary maso, alaina ny tanana, alaina ny sary, alaina ny halavana, izany rehetrarehetra izany machine manao azy fa tsy hoe fianotsika tanana. Ka voafetra ny isan'ny pasport vita ny machine io isanandro dia izay zany mahatonga antsika hoe mametra ny fitsinjaran'ny pasport. Raha ohatra ka misy anefa ny amehana tsy maintsy azahoana pasport araka nasaiko teo marary na mitahiraka na anton-javatra hafa manokana reo zareo amin'ny service pasport afaka mandanjalanja izay ary mamoaka avy hatrany ny pasport raha ilaina izany. Maro ny olona tonga anamboatra sy hanamboany pasport vao niverina tamin'ny laony ny fahafahana manao izany. Na izany aza nefa tsy voatery ho voaray avokoa izay rehetra tonga ety an-toerana no ny fetrisa efa nambara teo aloha. Manodidina ny 270 ora kosa ny fe-potoana tokony havitan'ny pasport raha ny tatitra hatrany. Ny atrika fampanaovana tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy ny ariva teo ny mpianatra miisa roa voasambotra teny amin'ny politeknika Vontovorona omaly taorian'ny grevy nataon'ny mpianatra. Nisy ny erisetra nahazo ireo mpianatra nandritry ny fisamborana azy ireo raha nambarany ireo mpianatra ny Vontovorona tonga nanotrina azy ireo teny amin'ny fitsarana Anosy androany. Izy ireo izay mitaky ny amoahana ireo mpianatra voasambotra. Abraham Radriamanana.
Notanterahina androany ny fanadihadinana natao tamin'ireo mpianatra mianadahy voasambotra ny mitandro ny filaminana omaly nandritra ny grevon'ny mpianatra teny amin'ny politeknika Votovorona. Notanterahina tamin'ity anio ity ihany koa ny fihainoana azy ireo nanoloana ny fampanohavana tetsy Anosy. Nanomboka tamin'ny iray ora ny tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana ireo mpianatra Votovorona notrona ny naman'izy ireo izay voasambotra. Raha iverenana, omaly maraina, nanatanteraka fihetsiketsehana ireo mpianatry ny politeknika Votovorona izay nanamafy ny fitakiana ny famoahana ny vatsim-pianarana sy ny fijerena vahaolana amin'ireo fotodrafitrasa simba. Nandritra ny fitokonana ny niditra tanatin'ny faritry ny oniversite ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana. Izy ireo izay nanao ny fisamborana ireo mpianatra misa roa. Nisy nitrangana herisetra ny anjara tamin'ireo mpianatra nandritra ny fisamborana ary tsy nisy ny fampilazana mialoha mikasika ny fidiran'ny mpitandro ny filaminana tanatin'ny faritry ny oniversite. Ankoatra izay, tsy nisy ny fandikan-dalàna tamin'ny fitakiana nataon'ny mpianatra raha ny fanazavana. Niverina androany ny fitoniana teny amin'ny politeknika Votovorona sy ny manodidina. Zany nanara-dalàna izahay mpianatra tamin'ny grevy nataony satria efa napetraka ihany préavis 48 heures ny alatsinainy, izay izahay vao nitolona ny alarobia. Tampoka be fidiran'ny amoraiko tao anatin'ny campus universitaire, tsy nahazo fampilazana mialoha akory ny mpitarika amin'ny mpianatra hoe efa levé franchise, nefa izy ireo efa to dia niditra tao amin'ny faritry ny sekoly ary tao anatin'ny faritry ny sekoly no nisamboran'izy ireo anamanay vehivavy indray ary lehilahy ny anankiray. Raha ho an'ilay vehivavy manokana aloha zany tsy possible mihitsy vehivavy ve dia andeha toratoraka sy grevy eny. Fa mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra hoe mandeha mijery izay zavatra misy eny amin'ny manodidina teny en tant que vehivavy koa moa zany tsy possible mihitsy hoe andeha ny fifanenja amin'ny amoraiko dia vita hiazakazaka be soatran'izany. Teo amin'ilay fisamborana zany marihana fa gendarme 4 no nisambotra ilay namana vehivavy ary nampiasa ny herisetra taminy daroka, ny felaka, nandaka ihany koa. Izy mianadahy zany samy tratry ny herisetra, indrindra moa fa ilay vehivavy dia mangataka ny hijereny fitondram-panjakana izany zany izahay hoe tsy mety ilay herisetra atao amin'ny vehivavy, hoe lehilahy no daroka sy mikasy tanana vehivavy. Ankoatra izay, mitaka ny famoahana ireo mpianatra misa roa voasambotra ireo mpianatra ny politeknika Votovorona androany. Etsy ankilany, nanao ny fitoriana ireo mpianatra ireo mponina manodidina ny aran'ny fahasimbana sy ny fandrobana nandritra ny grevin'ny mpianatra omaly. Solidarité anay mpianatra satria namanay izy ireo mpiara-mianatra aminay tsy izy ireo rery akory no nitolona tao anatin'ireny zavatra ireny fa izahay mpianatra rehetrarehetra. Dia mampiseho ny firaisan-kinay izahay hoe tsy irery izy mianadahy fa eo daholo ny mpianatra manohana anazy. Tsy mbola misy voavaly ankoatra ny disjoncteur ihany zany no efa namen'ny ministera fa ny boursanay hatramin'izao tsy fantatra hoe aiza marina tokoa ny tena fandihala izy hoe efa vita marina ve lista sa ahoana, dia ny infrastructure ihany koa. Raha mandalo eny Votovorona nareo tena hitanareo hoe WC idiranay ao, ny douche efa tsisy mandeha amin'ny zelo intsony. Ny resaka jiro moa efa be dia be ny bloc efa saika ho may noho izay resaka infrastructure izay nefa tsy jereny fitondram-panjakana mihitsy izy na efa mitaraina sy efa mitrotra ary ilay mpianatra. Manoloana ny fanambarana ny paritaka tanatin'ny tambazotra tserasera nataon'ireo fikambanan'ny mpianatra androany, tsy naneho hevitra mikasika izany ireo mpianatra tonga nanotrina teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy. Andrasina araka izany ny vokatry ny fanadihadiana sy ny tohin'ny raharaha tao aorian'ny fiakaran'ireo mpianatra teo anivon'ny fampanohavana nanomboka tamin'ny 9 hariva teo. Raha ny vaovao farany voaray dia afaka mahadidio ireo mpianatra miisa roa voasambotra ny mpitandro ny filaminana teny Votovorona omaly taorian'ny fihainoana azy ireo teo anivon'ny fampanohavana Anosy. Ny sitona ny fitoriana ihany koa ankilany ireo mpivarotra nanao fitoriana raha ny fampitam-baovao ihany. Lafim-baovao hafa dia volana manan-danja natokany mpino silamo hifehezana ny volan'ny Ramadany. Fadin'ireo mpino mandritra izany ny sakafo, ny fisotroana ary ny fanaovana firaisana ara-nofo mandrapiletiky ny masoandro. Ho an'ity taona ity, ny totona omaly ny andro voalohany amin'ny volana Ramadany. Aharitra 7 na 30 andro izany, miankina amin'ny fipoirana sy ny fiovan'ny volana. Daniela Minarso. Iray amin'ireo volana 12 tafalatsaka anatin'ny volana fahasivy anatin'ny calendrier islamika ny volana Ramadany, volana manan-danja ho an'ny mpino silamo. Noho ity volana ity natokan'izy ireo hifehezantena amin'ireo zavatra voarara. Anatin'izay Ramadan izay no anatanterahana
ny fifehezana na ny fifadikanana. Eo ihany koa somary asiana resaka kely satria ny fifadikanana zany tena tsy mahadika an'le fifehezana satria raha mifadianana zany ohatra hoe sakafo ihany no fadiana. Fa aty amin'ny Islamo ny fifehezana dia ny vatana ray manontolo mihitsy no fehezana. Ny maso tsy manaraka zavatra voarara, ny sofina tsy mihaino zavatra voarara, ny vava tsy mifosafosa tsy miteny zavatra ratsy, ary ny tanana tsy mandray zavatra voarara, ary ny tongotra tsy mandeha toerana voarara. Zay angamba no mahakasika ny hoe fifehezana zany ao anatin'ny volana Ramadan. Fanompona izy io tsy misakafo manomboka amin'ny maraina vao mangiran-dratsy ary tapitra rehefa milentika masoandro zay vao mahazo misakafo. Ankilany, tsy afaka miroso amin'ny fanaovana fifehezana avokoa ny tsirairay, fa misy ny fepetra takiana afana miroso amin'izany raha nambara ny ity tompon'andraikitra ity. Ny fifehezana dia fanompona izy io. Amin'ny mahafanompona zany dia misy fepetra mitakiana ao anatiny. Fepetra eo amin'ny 5 eo angambany. Voalohany mila pino musulmane izy satria ny fanompona atao amin'ny Islamo tsy voadity ho an'olona ankoatran'ny Islamo. Dia faharoa mila salama saina ary mila ampitoana ihany koa zany. Ary ny fahaefatra an'izany dia mila salama vatana. Ary manaraka an'izany dia mila olona eto an-toerana fa tsy olona amin'ny voyage. Dia farany dia mila vehivavy madio amin'ny fatim-bolana. Reo raha nafeny fepetra reo zany olona anankiray dia miditra ao anatin'izay fifehezana zay. Fa raha ohatra ka misy zany ny olona mety misy zavatra manahirana azy ohatra vehivavy bevoka, mety le mitondra voka ohatra ny angolana efa manahirana azy zay tsy misakafo zay, dia afaka misakafo izy dia amin'ny fotoana mahamety azy izy mamerina manao an'le fifadikanana any aorianany. Ohatran'izay ihany koa vehivavy mampinono ihany koa, dia efa mampinono izy dia amin'ny fotoana fampinonoana iny zany dia tsy mifehy izy, fa aorianan'izay rehefa tapitra le fampinonoana mamerina an'izay le fifehezana zay izy. Ohatran'izay ihany koa ny olona efa lehibe na efa mandeha 20 taona 90 taona efa tsy mahazaka hanohanina intsony dia afaka misakafo izy, fa eo kosa dia mampisakafo olona ray isan'andro zany no tambiny amin'izay. Tsy ahivana miova isa-taona, izany hoe miroso 10 andro isa-taona ny volana Ramadany araka ny tetiandro na calendrier lunaire izay mifarana 7 na 30 andro. Tamin'ity taona ity, omaly no nanomboka ny volana Ramadany ary tsy farana raha tsy afaka 7 na 30 andro miankina amin'ny fipoiran'ny volana. Aorian'izay miverina amin'ny fiainana andavanandro ary miroso amin'ny fetin'ny fisakafoana miaraka amin'ny tapaka sy namana ireo mpino Silamo. Fa zanak'azy miisa 200 ankehitriny no voavoly manodidina ny Rokady arivo enina sana taorian'ny hetsika fambolekazo nataony avy eo anio ny commune Antananarivo renivohitra. Natao izany ho fanatsarana ny endriky ny tanàna sy ho fiarovana ny tontolo iainana. Mitoy ny hetsika fambolekazo ho anito amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra, nanatanterahana izany ho maly ny tetsy amin'ny Rokady arivona ny sana. Misy 50% ireo avy amin'ny fikambanana mainto milaly teo anivon'ny CUA sy ny fikambanana tsy miankina izay notarihiny be ny tanàna nandray anjara tamin'izany. Vina ny fanomezana endrika vaovao ny tanàna sy ny manodidina. Ny antony nanatanterahana fambolekazo dia ny fahatsapana ireo fikambanana ireo fa ilaina ny fifanoloran-tanana amin'ny fanatsarana tanàna Antananarivo. Ao anatin'izay ny fikolokoloina ny tontolo maitso eto amin'ny tanàna Antananarivo, izany hoe fiarovana ny zavaboary rehetra, dia manana didy na tsy aro izy ireo manana didy aman'andraikitra amin'ny fanatanterahana satria tsika mbola ao anatin'ny campagne de reboisement amin'izao fotoana izao, dia izay no nahatonga ny fambolekazo androany iarahany tamin'ny tanàna. Nanamafy ny tompon'andraikitra ny amin'ny fitohizan'ny fambolekazo amin'ireo fatra samihafa eto Antananarivo renivohitra mandritra ny vanim-potoam-pambolekazo amin'ity taona ity. Ho taterahana ny fafito hatramin'ny 10 volana martsa izao any Antsirabe ny hetsika ara-kolontsaina Star Tour tafiditra anatin'ny 70 taona ny orinasa Star. Isy mandritra izany ireo seho sy fifananana samihafa mandritra ny fetin'ny Pâques. Abraham Radriamanana. Ao anatin'ny 70 taonan'ny orinasa Star, miverina ankehitriny ny fandraisana ny hetsika Star Tour ho an'ny tanàna Antsirabe mandritra ny fetin'ny Pâques. Tanjona ho an'ny hetsika ny fampialana voly sy ny fifampizarana ara-kolontsaina. Maro ireo fifahananana sy lalao isy mandritra ny 4 andro ny antoerana raha ny fanazavana. Maro ireo animation izay homanay, ao misy kilalao kermesy, ao misy carnaval, ao koa misy ny restaurant de Star izay anjifa, izay hivarotra andreo zava-pisotro ny Star isan-karazany amin'ny vidiny mirary. Izany hoe na ny lehibe na ny kely azo tombony daholo amin'io. Isy ihany koa ny grand carnaval izay arahana concours izy io izay andrasan'ny entité izay ao Antsirabe anjara maimaim-poana fisorotananarana amin'izy io. Maimaim-poana fidirana amin'ny Star Tour ary misy mahazo fahafa-po daholo na ny lehibe na ny kely eny toerana mandritra ny fotoana io. Manodidina ny 20 000 personnes par jour eo zany andrasany amin'io fotoana io.
ankoatra izay isy ireo kamo toro andalo ny tanàna Nambohitra andrano manelatra sy Ambohipary Sambaina manomboka ny fiandohan'ny volana aprily ho avy izao. Any ivelany dia nanatanteraka fihetsiketsehana ireo mponina Israely ho fanoherana ny fikasan'ny fitondrana any an-toerana anovany lalàna izay mamaritra ireo mpanatanteraka ho ambony noho ny mpitsara. Fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Ny fandonatan'ireo mpitandron'ny filaminana ireo vahoaka nanao fihetsiketsehana tao ha Israel ho fanoherana ny fikasan'ny fitondrana ampiakatra ny hafaefan'izy ireo ka ho ambonin'ireo mpitsara. Faritra maro tao Israel no nahitana izany fihetsiketsehana izany raha ny fanazavana. Ny fanarana ny mpitondra tsy iroso amin'ny fanavaozana ny fampiakarana ny fahefan'izy ireo no nataon'ireo vahoaka tany an-toerana. Tsy azo ekena hoe ireo vahoaka ny fanovana ny arafitra efa misy, indrindra fa olona tsy afaka manao izany no lasa manao izany. Ho sarotra araka izany nefa nesorana ny Praiministra Israeliana manomboka izao, tsy azo esorina intsony araka izany ny Praiministra na misy ary ny tsy fifankazahoan-kevitra eo amin'ny mpitondra sy ny mpanao lalàna, eo ihany koa raha misy ny olana amin'ny fitsarana. Nambara ny Praiministra any an-toerana fa hitady vahaolana manoloana ny zavatra mitranga amin'izao ny tenany. Ankilany, tsy mitsahatra mitombo sy miamafy ihany koa ny fihetsiketsehana ataon'ireo vahoaka any an-toerana amin'izao. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny masakazo natolotra tamin'ny ity alina ity ankasitrahana firenena tsy nisarika taminay hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piona tompoko. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.